manakaiky vahoaka zany. Faharoa zay tribunal administratif familial zany mahita fa vice de vice vasaza hoe misy ny fitolina avy aty amin'ny faritra Menabe tonga any amin'ny tribunal administratif zay mitondra lalàna ho mizara misany na tatao amin'ny fanjakana zany. Fahatelo ny tribunal administratif dia miforona ifanindran-dalana amin'ny décentralisation. Ka ao anatin'ny décentralisation dia izy no natokana handray ny atao hoe dévenu préfectoral ary mandray koa ny fitolina ataon'ny vahoaka zany. Ka hita zany fa manana traikitrakeza be ny vahoaka mitrano zay hoe tany-tandalana zay ka zay zavatra zay isany nahatongany zany nanatiny ny vahoaka ampafantatra azy ny mombamomba ny tribunal administratif ny zava-fantatra mikasika an'izay amin'ny fanjakana zay zay zany nanosika anay tonga dia faritra Menabe zavatra sy tokony isy zany hoe aty zay mitondry lalàna hoe anjara tribunal administratif mizara azy rehefa lasany amin'ny TPI. Ny antony mahatonga zay zany napetraka hoe mbola tsy dia ampy zany ny fahalalàna vahoaka ny tena hoe zany tribunal administratif zany. Zay dia zay indrindra moa nanosika anay ndraikindraikitra ao anatin'izay politika misy tena fisarana hoe fisarana manana vahoaka zay miezaka nandeha aty toerana zany areto mamela anareo zany ny alalan'ny tribunal administratif territorial misaotra ary ampasitraka voalohany indrindra andriamatoa préfet ary ao koa andriamatoa ben'ny tanàna zay tena anamensiko zavatra misy mandray ny nanome ny fanampiana rehetra nahatonga ny fahafahana eto amin'ity toerana ary nanamora ny fatongavana eto aty. Ka manomboka zao mino any miara-miasa aminareo mpanomboka izay fa izotra any amin'ny lalana tokony andehanany ny fitarainany vahoaka rehefa any amin'ny TPI ary rehefa any amin'ny tribunal administratif tribunal administratif zay rehetrarehetra zay zany no tamatra miara-miasa sika rehetrarehetra manamafy olona zay atao hoe tany-tandalàna zay araka nisy loganay hoe tribunal administratif miasa ho an'ny tany-tandalàna antoko ny fampandro. Tribunal administratif familial satria anatin'ny distrika mandrafitra ny préfecture Morondava dia saika andehanatra avokoa. Dia izy io dia fampahafantarana zay moa izy efa misy tokony andraiky mpanjakana niatrika teto, misy ben'ny tanàna teto, misy taleparitra eo koa mpanao gazety reto. Ratsika fa ny préfet dia anisan'ny mifandray amin'ny asa zany amin'ny tribunal administratif ary ny fanapa-kevitra raisin'ny commune na amin'ny alalan'ny ben'ny tanàna na amin'ny alalan'ny mpanolotsaina dia mandarao ny atsotsika hoe contrôle de légalité. Raha hita zany misy endrika mety tsy fanarahan-dalàna ka tokony foanana le fanapa-kevitra ny raisin'le voloboka tsy zava-pahefana na voloboka paritra io koa ny région anatin'izany. Samy préfet no mandefa an'le antsoina hoe mandefa nina ny tribunal administratif na ho fanafoanana na fampetona. Dia tsika fa fampahafantarana n'olona koa ny mety ho zoro ireo voloboka paritra. Ny tena irariana moa mba hoe amin'ny fiandohan'ny mandavoan'ny ben'ny tanàna zay ho fitena tsoatsy dia izy zay fanofanana na fampahafantarana no tribunal administratif dia ny irariana dia mba hitory zay ary manitra trano zay fiara-miasa zay dia ny olona koa indrindra fa ireo mety hanandara fa ny commune sy ireo olona ben'ny tanàna zay mbola mety tenitrorotsaka na ben'ny tanàna mbola eo amin'ny asany moa dia antony hoe fa zava-dehibe ny tokony hafantarana zany dia ny mpanao gazety koa hampatana mba hitarak'izay tratra sy hampafantatra amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny andraikitry ny tribunal administratif.